Amin'ny fifaliana indray revako no anolorana ho antsika izao mofinaina tenin'Andriamanitra omen'ny Tompo antsika anio izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, ny dera sy ny laza ny voninahitra no indro atolotray anao ankehitriny. Fa misaotra anao izahay noho ianao izay manan-kolazaina ho anay isan'andro, ary indro asehonay aminao koa ny fahavononanay hiaino sy handray izay ambarany teninao aminay. Koa ny fanainao masina, anazava ny fonay sy ny fihevitray, ary indrindra hatakaranay ny sitraponao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara araka ny Luka 9:40, 12 hatramin'ny 15 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havako. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. Ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra: nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary ilay iny dia nampangainy olona taminy fa mandany ny fananany. Ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe: ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananany nanao anakapo hoe: inona nge no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy takatry ny haiko, ny mangataka mahamenatra ahy. Fantatro izay ataoko mba hisy handray ahy ho ao an-tranony rehefa voaisotra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hakao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe: ohatrinona no trosan'ny tompoko aminao? Ary hoy io diloilo injatony famarana. Dia hoy izy taminy koa: inty, raiso ny taratasinao, ary mipetra faingana ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa: ohatrinona kosa no trosa aminao? Ary hoy izy: vary 100 famarana. Dia hoy izy taminy koa: ity raiso ny taratasinao, ka 80 no soraty. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanatsaina izy. Fa ny zanak'izao tontolo izao dia manatsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ry havako, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Fanoharana nataon'i Jesosy Kristy mahakasika ilay mpitandrina tsy marina no hitantsika amin'ity mofinaina ity. Ny antsoina hoe mpitandrina ny antsoina hoe mpitandrina ny fananana eto dia ireny antsointsika amin'ny filaza tsotra hoe ekonoma, na ny mpitantana ny fananana, mpitantana ny harena amin'ilay tompo anankiray izay hitantsika eto. Voambaran'ity fanoharana ity fa tsy marina izany mpitantana ny fananana izany, dia indro nampanantsony ny tompony noho ny fandrenesany izany. Eto ary avako malala, miantso antsika sahady ety am-piandohana ity mofinaina ity. Raha hamaly isika ny fanontaniana manao hoe: iza moa zany no mpitandrina ny fananany tompo? Moa tsy isika rehetra, ka eo anatrehan'izay mety ho tsy fahamarinana dia ny fitodiana amin'ny tompo
ny miandrandra ny tompo no vahaolana. Andeha ro jerentsika fa maninona isika no asaina mitodika amin'ny tompo, asaina miandrandra ny tompo. Ny antony voalohany satria mbola ho tsaraina isika. Mitadiava ny tompo fa mbola ho tsaraina. Eto amin'ny andininy faharoa dia hitantsika mazava tsara fa napaka ilay mpitandrina tsy marina ny tompony, nanontany azy hoe ahoana zao fandrenesako anao zao, mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Lay mpitandrina ny fananana, ekonoma hoy isika teo, dia olona natokisan'ny tompony, nametrahan'ny tompony ny fananany rehetra. Eo am-pelatanan'io mpitandrina ny fananany io avokoa ny harena sy ny fananan'ny tompony rehetra. Ny hareny manontolo dia mivelatra eo anoloany. Indro nefa fantatsika fa tsy marina tamin'izany izy, ary raha tsy marina tamin'izany izy dia hitantsika eto fa tsy izy ihany no tsy marina tamin'izany, fa nareo olona izay niara-niasa taminy, nareo vahoaka izay nitrosa tamin'ny fananan'ny tompony izay araka ny voasoratra ao amin'ny boky fitehirizany, dia samy tsy marina niaraka taminy avokoa. Fantatr'ireo olona nampisamborina tsara ny fahadisoany, saingy ariarin'ity soratra masin'ity kosa fa anjaran'ny tompony ireriany no manao ny ampamoaka. Anjaran'ny tompony no manadina azy ny amin'ny fitantanana ny fananany, fa tsy anjaran'ireo olona izay nindrana na nitrosa ny fananany akory. Arak'izany dia mampianatra antsika ity tenin'Andriamanitra ity fa na toy inona fahamarinantsika na tsy fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia mbola ho tsaraina isika. Mbola ho tsaraina amin'izay nataontsika tsiraray avy isika. Mandrakariva moa ny fiheveran'ny olona raha vao miteny hoe mpitandrina ny fananana dia ny mpitondra fivavahana, ny mpitondra fiangonana no ao an-tsain'ny olona, ary marina izany. Araka ny tenin'ny bokin'ny Hebreo 13:17, ny 17 dia milaza manao hoe manekeny mpitondra anareo ka manohava azy, fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola hampamoahany. Tena mbola hampamoahana ny mpitondra fivavahana amin'izay nitandremany ny ondron'Andriamanitra izay nomena azy. Fa ny tsy tokony ho adinointsika akory avako malala dia tsy ireny ihany no mpitandrina fananana izay ambara eto, fa isika manontolo mihitsy no ambara ny soratra masina fa mbola samy ho ampamoahana, araka ny ambaran'ny Mateo 2:12, ny 9:9 sy ny 7:17 dia milaza manao hoe lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Izany hoe isika rehetra no mpitandrina ny fananana, isika rehetra no ekonoma, isika rehetra no atokisan'ny tompo, ary mivelatra eo amintsika rehetra ny haren'ny tompo, ka mbola ho ampamoahan'ny tompo amin'izany. Arak'izany dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra hitodika, hitady ny tompo, hiandrandra ny tompo, satria mbola mitsinjo izany andro fampamoahana izany isika. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe
Antsoina isika hitady ny tompo sy handrandra ny tompo mba hahafahantsika manarina indray ny fiainantsika. Manarina indray ny fiainana. Mitadiava ny tompo hanarenana ny fiainana. Eto ry havako malala dia hitantsika fa ny miandry ilay mpitandrina tsy marina. Hitantsika ny zavatra miandry azy eto fa ankoatran'izay fanadinana azy, izay mbola hampamoahana azy, dia efa fantatra mazava ihany koa eto fa hoy ny tompony taminy hoe tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony izy. Arak'izany dia efa fantatr'ilay mpitandrina tsy marina izay miandry sy mitsena azy, efa fantany fa ho voaroka izy. Arak'izany dia nitady ny fomba izy tsy hoe hamafana ny lasany akory, fa nitady ny fomba izy hitsonjovana ny ahafahany mivelona indray ao aorianan'izay androany tompony azy. Hoy mantsy ny filaza no manao hoe ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangataka mahamenatra ahy, fa dia fantatro izay ataoko mba hisy handray ahy ho ao an-tranony. Nitady ny fomba izy ny ahafahany mivelona indray, ny ahafahany manarina ny fiainany. Ary hitantsika tsara fa dia hoy ny voalaza hoe ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina, eo amin'ny 19. Ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina. Tsy hoe nidera ny tsy fahamarinan'ilay mpitandrina izy tsy akory. Tsy hoe niombona fahadosoana tamin'ilay mpitandrina tsy marina izy akory. Tsy hoe nankasitraka ny fomba nentina nanarina ilay fahadosoana akory ilay tompony, fa nankasitraka kosa izy ny amin'ny fomba izay ananany considération ny tenany, ny amin'ny fomba hanarenany, ny fiheverany hanarina ny tenany eo anatrehan'ny fahadosoana tahaka izao. Ambara eto ry havako malala fa ny mpitandrina tsy marina aza, izay ambara fa zanak'izao tontolo izao, zanaky ny maizina, mety hanana ny toerany ihany. Maika fa izay marina, izay mazava, izay zanaky ny mazava ho ambakan'izany ve, fa afaka manana ny toerany tsara eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Arak'izany mampianatra antsika izao mofonaina izao tsy hitsara fahatany ny olona manoloana antsika, fa samy manana ny fahamendrehany eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny karazan'olona izay heverinao, heverintsika fa ho tsy misy fotony na ihany koa ho tsy manana ny anjara toerany. Anjaran'ny tompo irery ihany arak'izany no mametraka amin'ny toerany ny karazana sy ny andraikitra sy ny voninahitra ho an'ny tsiraray avy. Fa ny anjarantsika kosa dia mankatoa sy manaiky izany fitondran'ny tompo izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fiadanany. Hivavaka isika. Endre Andriamanitro ny fahatsiarovanay, fa na dia tsy mendrika ary izahay, na dia tsy marina ary izahay, na dia tsy masina ary izahay, eny na dia nanalavitra anao ary izay, dia ianao kosa manana maso mijery, vonona handray anay amin'izao maha-izahay anay izao, vonona handray anay amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. Ka dia ny famondram-po sy ny fiadananao Andriamanitra hitoetra aminay mandrakariva. Ankehitriny ary dia mametraka eo ambany fahasoavanao izahay,
ny fiainam-pitantanana rehetra eo anivon'izao tontolo izao izay nomenao mba hoy izao tontolo izao voatantany amin'ny rariny sy ny hitsiny. Mivavaka manokana ny fitantanana ny fiaina tokantrano tsiraray avy, ny fitantanana ny fiainam-pianakaviana, ny fitantanana ny fiainan'ny orinasa tsiraray avy, ny fitantanana ny varotra izay ataon'ny tsiraray, ny fitantanana ny firenenay, ny fitantanana ny fiangonanao. Tompo, ianao ilay mpitantana marina an'olon-tsaina amin'ireny rehetra ireny, ary angatanay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.